Fikorotana ny fiainana malagasy sy ny firenena ho raisin'ny hafa ny andraikitra rehefa tsy mahavita andray ny mpitondra hoy ny RMDM. Vahoaka leo ny fidagna vidim-piainana, hikapoka vilany sy hitsoka kiririoka raha ampitsitolakana. Krizy ny fampianarana noho ny Covid-19 miaina ao anatin'ny AIN ny sekoly sy ny mpianatra. Topolasy sy topoko vavy manohitra ny araba ho mampiraritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MPS amin'ity arivariva ity. Ety ampiandohanary ianao dia ampalalaiko sady fa anio alina amin'ny valora sy sasany no anarahanao ny fandaharana say lasa zao izay fandaharana manokana moa izany ity amin'ity androany ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ary izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ataka ny mazatra ary tendeo tanterana aminao ary ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny andron'ny omaly voaray teto ampelantanana tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay. Folo indray ireo marary namony ainy ho an'ny omaly fa 2 ny volana aprily 2 sy 2 arivo raha toka 7 sy 700 ireo tranga vaovao tamin'ny fitelinina 420 sy 400 izay vita omaly ihany. Toy izao ary ny fitsijaran'ireo tranga vaovao ireo 530 sy 300 teto Analamanga avokoa, 2 Atsinanana, 7 Tantiana, 9 Alotra Mangoro, 410 Atsimo Andrefana, 3 Menabe, 2 tao Amoromani, 430 tao Pongolava, 3 tao Anosy, 7 tao Yorombe, 12 Tanitasy, 4 tao Atsimatsinanana, 9 kosa ny tany Sofia. Atafiakatra 7 sy 500 araka izany ireo olona efa namony ainy teto Madagasikara vokatra ity valan'aretina ity. 2 sy 300 sy 4 kosa ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Raha toka 3 sy 300 amin'ireo no anatin'ny fasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia nampiantso mpanao gazety androany maraina teny Mahamasina ny mpiofana nivoaka atao amin'ny CR INFP na ny centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique izany. Tsy mbola nomeny fanjakana fifanarahana arakasa izy ireo ka tsy mbola afaka miasa noho izany na dia efa navita fiofanana efa ho 7 volana aza. Arao ireo fanadidina nataony Jessica Miray teo amin'ny sary Srindra Tsara Tahirinena. Soltena ny mpiofana avy amin'ny siège INFP na centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique manerana Madagasikara izy reto. Navita ny fiofanana ary nivoaka fianarana ny volana Oktobra 2024. Raha ny fifanarahana nanaovana soni mialoha ny anaovana ny fiofanana ao amin'ny siège INFP dia mivoaka ampiasam-panjakana avokoa ary raisina daholo ny mpiofana rehetra. Efa 7 volana nefa izay no nivoaka fianarana ireo mpiofana niditra ny taom-pianarana Valaminy 2024 izay miisa 503 manerana ny nosy. Hatramin'izao tsy mbola nivoaka ny fifanarahana arakasa na ny contrat de travail. Ny posta fotsiny no nivoaka ny volana janoary teo. Izany hoe efa fantatra ireto mpiofana ireto ny toerana iasany saingy tsy afaka miasa raha tsy mivoaka io fifanarahana io. Nisy araka izany ny farambaran'izy ireo androany. Takina ny amoahana ny fifanarahana arakasa na ny contrat de travail farak'izay aikana no ireto antony manaraka reto. Satria toeram-piofanana mitovy amin'ny INFA, EGNA, ENMG sy ny ENAM ny toeram-piofanana izay nanofanana anay, korary ny raha-pitoviana sa tamin'ny rehetra ihany koa izahay. Faharoa, nampanantena ny andray asa tamin'ny fidiran'ny mpianatra lasa teo izahay, ary noterena ameno ny taratasy io fandraisana ho mpiasam-panjakana. Natao azakaza-tsoavaly mihitsy ny fanaovana taratasy tamin'izay fotoana izay. Nefa 7 volana teoriana mbola tsy mivoaka amin'ny fifanarahana arakasa. Nefa ny toeram-piofanana sasany izay voalaza etsy ambony dia mandray tambo-karama nandritra ny fiofanana. Ary raha vao mivoaka dia tonga dia mandray asa avy hatrany. Ko nahoana ny anainy tsy mba ampitoviza amin'izy ireo. Fahatelo, teren'ny banky tsisy atakandro hamerina ny vola izay nosamborinay taminy.
Anohanana ny fiofanana zahay. Nefa mbola tsy afaka mamerina izany zahay satria mbola tsy tafiditra ao mpiasam-panjakana. Fahaefatra farany, maro aminay mamelim-bady aman-janaka tompoko, nefa mbola tsy nahazo karama ihany hatramin'izao. Mariany atona fa tsy grevy na ditra na fitokonana no ataonay. Tsy misy ambadika politika tompoko izao fitakiana ataonao izao. Ary iraisanay mpiofana miisa 503 manerana ny CNFP 2020 izay misy eto Madagasikara. Toeram-piofanana manofana ho mpampianatra amin'ny ambaratonga fototra EPP sy CEG ny CRINFP miisa 20 manerana ny nosy, mifandray amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Maharitra 2 taona ny fiofanana. Concours no idirana miofana, izany hoe tokony handray vatsim-pianarana mpiofana, saingy efa foana izany nanomboka ny fotoana ny tetezamita. Vaovao ny fampianarana avy any Fianarantsoa indray dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa androany ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny Université Andrianjato androany. Teboka 4 lehibe moa no nasangadin'izy ireo nandritra izany ary nisy ny fiam-potoana nomen'izy ireo ho an'ny mpitondra fanjakana. Ary ny fanadidina nataon'ny Bac Sandriananja MPS Fianarantsoa. Manao antsoavo amin'ny tompona raikitra mahefy ireo solitena ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo tamin'ity androany ity. Maro ny zavatra sedrain'izy ireo ao anatin'ny fiatrehana n'izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Manginy fotsiny ny tebotebo sy ny tahotra amin'ny aretina. Tsy latsa-danja amin'izany ny fitahitaina ny ray aman-dreny any amin'ny faritra ny aviany avy. Eo ihany koa ny tahotra amin'ny fotoana landy araky ny fanapa-kevitra izay indray sy ny filoham-pirenena amin'ny fampiatoana sy ny fanakatonana ny toeram-pianarana anisan'izay ny eny amin'ny Anjerimanontolo. Ny filoha fikambanana mpianatra avy amin'ny faritra 2020 izay mandraty fianarana eto amin'ny Université Fianarantsoa dia manao izao fangatahana izao. Point voalohany, ny hanomezana sy hamoahana ny calendrier universitaire mazava sy mitombona fa tsy hahemotra tsy kelikely foana mba hahafahanay mandamina ny fotoana sy ny tokony ho ataonay. Point faharoa, rehefa tsy afaka tanterahana ny fampianarana an-dakilasy dia mangataka ny tohizan'ny fampianarana amin'ny fomba hafa izay ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Point fahatelo, mandrapahatonga ny fotoana iverena ny fampianarana an-dakilasy ity amin'ny Anjerimanontolo dia mangataka ny fahazoan-dalana ahafahanay mody any amin'ny faritra misy anay tsirairay aby. Manoloana izany dia vonona ny anaraka ny fipetra ara-pahasalamana izahay. Atao ny testa ka raha pozitif dia mijanona manao traitement, fa raha negatif kosa dia alefa mody ho an'izay tafajanona kosa dia angatahanay ny hanomezana vatsy tena sahaza azy fa tsy formalité. Point fahaefatra, mangataka ny amoahana amin'ny bourse sisa davela rehetra ary vitaina miaraka amin'izay ihany koa ireo manana olana manokana ka mbola tsy nandray mihitsy na ny réclamation zany. Fanamariana, mifampiankina tanteraka ireo fangatahana ireo ary manome 420 ora ny tompona andraikitra mahefy izahay. Raisy tompoko ny aza mambonatra tolotra eo anareo. Eto am-piandrasana valiteny mahafapoa ny solitena mpianatra sy ny mpianatra rehetrarehetra ety amin'ny Université Fianarantsoa. Araky ny voalaza teo dia manome 420 ora ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny ireo mpianatra ary iroso mitingana hafa indray raha toka mbola tsy misy miaino sy tsy mahazo valy ny mahafapo ireto farany. Amin'ny vanim-potoana mamay toy izao tokoa no ahafantarana ny fahaiza mitantana ny mpitondra iray ary mpitondra mahay miaino sy mahafantatra ny zavatra ilain'ny vahoaka ny ilain'ny Madagasikara ankehitriny. Ankehitriny kosa nefa samy velotaraina avokoa ireo seha-piarahamonina rehetra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena mahafantatra tsara ny lahara-pahamehana sy ny zavatra ilain'ny vahoaka tokoa ve ny mpitondra ankehitriny fa fanjakana sa fanjakasakana ny misy eto. Fa ankoatra ny sehatry ny toekarena dia efa tandidondoza ihany koa ankehitriny ny fampianarana eto Madagasikara raha toy ny fiboahana sy ny amehana ara-pahasalamana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy tafarina ao anatin'ny fotoana fohy anefa ireo sehatra rehetra ireo noho ny takaitra apetraky ny Covid-19 ary ihany koa ny fitavozavozany ny mpitondra fanjakana anarina ny toekarena ary anatsara bebe kokoa ny sehatry ny fahasalamana. Ravrazafy Mahenina Mano Randray Malala. Samihafa ny mianatra any ampianarana sy any an-trano ny mpampianatra. Misy fifantohana kokoa ny any an-dakilasy raha mifanohitra amin'izay ny mihiboka any an-trano. Zava-dehibe ho ny mpaitoekarena ary ilaina ny mahafantatra ireo olona tena marefo amin'ny aretina sy ny fomba fisehony amin'ny tanora mba ahafahana mijery ny tontolon'ny fampianarana.
Dia io sekoly io zany efa tamin'ny herintaona no rehefa tonga ny confinement dia manao cours à distance zay. Donc zany raha misy an'izay amin'ity dia mbola ho ataony foana ny cours à distance. Ny problema nefa le cours à distance tsy mitovy amin'le cours présentiel mihitsy satria hita mihitsy ilay ankizy fa samihafa mihitsy eo ilay mpampianatra rehefa tsy eo zany le mpampianatra fa ny an-tranony ihany le ankizy mianatra dia indraindray izy varimbariana, indraindray tsy mandeha tsara ny connexion internet, be da be zany no zavatra tsapa fa hoe tsy mipita tsara le fampianarana rehefa tsy eo ampianarana le ankizy. Dia mahita koa zany hoe tokony tsonjovina mihitsy izay fampianarana izay satria ny fampianarana angeny mahatonga ny olona hay ary ny fahaizan'ny olona mahatonga ny azo tafita, tsisy afa-tsy izay ihany. Dia tokony hoe tandrona tsara mihitsy zany hoe io aretin'io koa ve mety betsaka ve ny tanora matiny io sa vitsikely manana défense immunitaire ve ny tanora amin'izy sa tsy manana, ka rehefa mazava izay zavatra izay dia tokony hoe afaka mianatra ihany ny ankizy raha ny fahitako azy. Raha teto anivon'ny sekoly fampianarana mahakasika ny fizahantany sy ny tontolon'ny fisakafoana ity, ny tombony isan'ny mpianatra ny soratra anarana ho an'ity taom-pianarana ity. Mipetraka nefa ny AIM mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 amin'ny taona ho avy izay ankinany toe-karena no sady iantehenan'ireo mpandrara sy mpianatra vao navita fianarana ihany koa amin'ny asa fivelomany. Fa rehefa misy ady ireny zao rehefa tapitra ny gera dia vao mainka ny olona te hivoaka, te hilalao, te hiditra, te hisakafo, te hanao fety. Dia mety izay zany nitranga amin'ny herintaona hoe rehefa tapitra ity ady amin'ny Covid ity dia mety vao mainka ny olona handeha voyage, vao mainka ny olona hanao tourisme, vao mainka ny olona handeha restaurant. Dia hitako hoe anticipation an'izay ngamba ny ataony ary tsara aloha izay ny anticipation satria izay ny probable indrindra. Dia amin'izay zany ianao raha zao ianao mianatra dia fa sûr ianao fa vonona amin'ny herintaona rehefa tena hisokatra malalaka amin'izay ny sehatry ny tourisme sy ny restauration. Raha sanatria ka tsy izany no mitranga dia tsy ny tourisme sy ny restauration rery ny azo problème fa tena ny économie iray manontolo mihitsy ary tsy hay mihitsy hoe inona ny zavatra hitsanga raha hoe telo taona zany confinement. Dia ty amin'ny maha-olona atsika nanaovan'Andriamanitra atsika tsy hoe saritava tare tsara tareo ve dia asianao masika foana mandrapahafaty. Nanaovan'Andriamanitra atsika olona hifampiraharaha, olona hiresaka fa tsy hoe olona samy any an-tranony ihany dia tsy hiresaka mihitsy. Ka hitako hoe psychologiquement, économiquement, socialement tena insupportable. Suicide collectif mihitsy zany hoe mandritra ny taona maro ianao dia confinement foana. Ka dia tsy maintsy mandray andraikitra ny izay tokony andraikitra eo mba hoe ialana amin'izay fatahorana mandritra ny fotoana maro izay ary indrindra ialana amin'ny hoe potika tanteraka ny économianao mandritra ny fotoana maro. Manitsaka ny roa taona ny sy ny valana aretina ny eto amintsika. Mazava ny ampay toe-karena fa sarotra izany hiboka mandritra ny telo taona izany raha mbola tsy voafeny aretina. Amin'izao fotoana izao miantsontsy ny sehatra rehetra misy eto Madagasikara, sehatra izay mamelona fianakaviana netsy ny tony-varotra, ny fitaterana, ny fizahantany, ny asa-tanana sy ny maro hafa. Ny katso avokoa ny ankamaroan'ireo raha tsy izany mitsipozipozy noho ny fepetra tsy tapa-kevitra ny fanjakana sy ny fanavakavahana misy eo amin'ny sehatra samihafa. Fa ny orakoraka sy lanja sora-baventy indray ny ampahany amin'ny mpivarotra legioma tetsy Andravoahangy tetsy Androany Maraina. Tsy navelan'ny commune na ny varotra teo amin'ny tsena efa nivarotan'izy ireo izay mahazatra azy ireto mpivarotra ireto. Atsesy kameray tahirinena. Noho izahay avy ireno aminay ny tsenanay hoy ireto sora-baventy ny mpivarotra legioma eto Andravoahangy ireto. Efa vita tsara ny tsena tokony averina ny taonanay izay e! Ity ilay tsena mampisidisa. Eto no amoron-tatatra. Lalana ity, ratsy be izy teo aloha no nivarotany ireto mpivarotra ireto. Nilaza nefa ny komina fa ho amboarina ny lalana dia miverina eto ihany. Efa vita ity ilay lalana. Namelatra entana ireo mpivarotra ny maraina teo, saingy norofo ny komina ny entana. Nisy nanipy any anaty tatatra aza ny entany sasany ho iadran'ny fitarainan'ireo mpivarotra, ary nisy namany nientin'ny polisy munisipaly tany amin'ny komisariat tsara lalàna. Izay no nahatonga ny fihetsiketsehana. Zao zany problème an'ity tsena ity. Efa ela mataona izay ny mpivarotra teto ireo mpivarotra ireo. Dia nisy ny fanamboarana zany teto izay tsy nety niala. Dia rehefa tsy niala zay tonga ny kolasy ny mifampiraharaha taminay. Rehefa mifampiraharaha natao taratasy ilay zavatra. Hoe rehefa vita ity zavatra ity dia miverina eto nareo. Ary zay alohan'izay natahoranay hoe sao dia tsy tavaverina. Naka huissier zay nanao plus mba nakana huissier. Dia efa vita ilay foto-drafitr'aza zao dia hiverina zay mba hitanareo ny zavatra ireny.
nando vola daholo reo olo reo tsy niterena akory a fa hoe mba herovana an'le sisy dalina dia hoe hiverina hivarotra amin'izay nametaka an'ry tamin'ny vintsika nametaka an'io tamin'ny zoma teo n'lehibe an-tsena nijery an'ireo nakasary an'ireo palety ireo dia nivarotra zay tsy niteny izy tsy nanala izy tsy naninona dia nimaly amin'izay a bareny le zavatra dia ay zany le vahoaka zany nivarotra zany zay dia nandrefa izy maly a dia rehefa tonga teto nisy polisy moa teo dia ohatran'ny rava maina aloha dia maraina hivarotra amin'izay teo mivarotra amin'ity sisin'ity nandraraka karoty le namanay a dia tonga dia bataina nyrofona taritina ohatran'ireny aliky reny tamin'ity lalanyity izy tsy namaly a tsy namono an'le polisy zany izy fa tonga dia nitaritina fotsiny dia nentina any amin'ny anina any nangataka fanazavana indray zay tao an'le bentsena andro amin'ny maraina rehefa nangataka fanazavana tao an'le bentsena zay a dia ozy n'le bentsena hoe tsy avany aminy io fa avany ambony dia ozy ako mantsy anazy maninona raha hoa ianao ny akaikin'le ambony maninona raha mba tenenao le any ambony hoe le vahoaka ao mitaraina isan'andro dia tondrana polisy tondrana manam-pahefana tsy afaka neny ohatran'ireo zay fa manaiky izay tenenindreo miantso vonjy araka izany ireto mpivarotra ireto mba amelana azy ireo hivarotra na ifindrety ary izahay tsy hitana intsony izay ale ho iatrandy ny fitarainan'ireo mpivarotra fitarainanay mangataka ireo mpivarotra ireo mba hiverina amin'le toerana hivarotra aloha mandrapatapy ity amiana ara-pahasalamany ity satria izao ndroa andro ihany angeny afaka mivarotra zany efatr'andro e larobia tsy afaka mivarotra ny sabotsy sy ny lahady tsy afaka mivarotra inona zany no hoanin'ireo vahoaka ireo izay zany tompoko mangataka izahay amin'izao atao hoe akamehana aretina misy eto amintsika izao izay manaja an'le fotoana hoe andro hivarotana dia andro tsy hivarotana faharoa manarakaraka n'izany tompoko fotoana kely ny afahanay mivarotra ary afahanay mba mitady vola hoaninay a erovanay a amin'izao aretina misy izao eto amintsika izao ka noho izany mangataka izahay tompoko aloha zay mba hivarotra aloha zay mba hiasa tompoko fa tena mijalo ny vahoaka ao anatin'izao zava-misy izao ka noho izany mangataka izay tompoko aloha zay mba hivarotra hoe amidy ny olona ny taninay lasa tombotsoan'olo tokana no jereny eto anivon'ity toerana ity fa le tombotsoan'ireo vahoaka tanora tombotsoan'ireo vahoaka majinika ireo tsy mba jerena misy ary tsy mba hita efa mangataka foana izay isan'andro Vavaony sosialy izay hatrany dia tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny krizy ateraka ilay valanaretina Covid-19 sy ny amiana ara-pahasalamana ireo seha-piariana rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisany mizaka ny tseraniaina vokatry izany ireo mpanamboatra finday etsy Analakely. Nambaran'izy ireo tamin'ny fanidadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay fa tsy mandeha ny tsena efa herintaona izao. Arao ny fanidadiana nataon'ny namana mpanao gazety mialy rary nombana teo amin'ny sary sy Ndratsany Andry Rakotomalala. Ny ena tanteraka ny vola miditra raha toa ka tsy miova manodidina ny 5,000 alina eo ny vola mivoaka amin'ireo mpanao décodage sy mpanamboatra telefônina eny Analakely isan'andro. Vitsy ny mpanjifa noho ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Saika io aso avokoa anefa no ameloman'ireo mpanamboatra telefônina efa nisehatra teo amin'ity asa ity aman-taonany ny angohonany. Ankoatran'ny krizy izay tsy afaka hialana dia mbola olana ho an'izy ireo ihany koa ny fanapahan-kevitry ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nambaran'izy ireo fa misy fiantraikany avy hatrany amin'ny fiainana andavanandro ny fiainan'ireo mpanjifa. Tsy zavatra mandeha aloha ny resaka fiariana, seha-piariana rehetrarehetra mihitsy zao tsisy mandeha. Misy fiantraikany any ambulany mihitsy zany. Tamin'ity nisy an'ity krizy sanitaire ity zany dia tena tsisy zara raha misy rehefa mba misy kely dia zay. Ndray moa tsisy mihitsy. Ndray ny volany am-paosinao ndray no eto Madagasikara beta maromaro koa ny adidy hatrehana ety. Ety zay tsy hoe mipetrapetraka fotsiny fa ety mando aloha ny vidin-jiro, courant, ny asanay tsy mandeha raha tsisy courant. Ny izy park amin'ny parking, ny parking de nuit. Zay anao vao mitady sakafo hoaninao sy ny entinao mody. Aloha mety misy kilomètre roapolo ndray andro zao mety 10 sisa angamba. Confinement zany ny olana ny coronavirus ny olana ny faminjaminjana toerana koa olana foana. Mbola vao mambolaka na mambolaka an'le toerana koa raha mbola manahira. Raha vola teo aloha mihitsy za manodidina eo amin'ny 500 000 eo 600 000 eo asa 200 000 300 raha tsy tsatsanao tsiny amin'izao. Ny olona tsy manam-bola tsy nanaovana zavatra. Amin'izao aloha le olona angamba efa mieritreritra le sarotsaratra kely le an'io zany
dia tsy dia mandeha firy, misy vanim-potoana zany mandeha le asa dia misy vanim-fotoana tsy dia mandeha. Teo aloha netinety farafaoran'le amin'izao. Manodidina ny 5 eo moa no isan'ireo mpanamboatra finday mivondrona ao anatin'ny sehatra manara-dalàna. Olana ho an'izy ireo kosa ny fitobahan'ireo olona tsy manara-dalàna manao ity seha-piariana iray ity ka misy fiantraikany avy hatrany any amin'ny asa sy ny fiveloman'izy ireo. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia anatin'ny savorivory tanteraka ny toetra ara-politika ao Rosia ao amin'izao fotoana izao. Nandritra ny kabary nataon'ny filoha rosiana omaly Andriamatoa Vladimir Poutine mantsy dia nidina andalambe indray ireo mpanao fihetsiketsehana tany an-toerana. Olona anarivony indray araka izany no voasambotra tany an-toerana. Zavandrimaefa Andry Rakotomalala. Niverina nidina andalambe indray omaly ireo mpomba ny Alexei Navalny izay any amponja amin'izao fotoana izao. Nandritra ny kabary izay nataon'ny filoha rosiana Vladimir Poutine isan'ny taona taka izao indrindra no nanaovan'izy ireo fihetsiketsehana ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny fahasalaman'ny Alexei Navalny mpanohitra ny fitondrana ny an-toerana. Manampahaizana momba ny zon'olombelona efatra avy amin'ny ONU Euration no efa nilaza fa tadindindoza ny haino mpanohitra ny amponja io ka takin'izy ireo ny amindrana azy any amin'ny toerana sahaza azy. Olona tsy latsaky ny arivo no fantara fa voasambotra nandritra ity fihetsiketsehana ity. Tompony andraikitra ny serasera sy ny mpitondra tenin'ny Alexei Navalny ihany koa no voatazana tany amponja ho raha maro talohan'ny fihetsiketsehana. Na dia teo azany efa izany dia tsy nanisy resaka mikasika ity savorivory mitranga ao Rosia ity ny filoham-pirenena Vladimir Poutine nandritra ny kabary nataony raha toka tsy mitsahatry ny manao antsoavy ny amin'ny tokony hamoahana ireo gadra politika ao Rosia ireo firenena tandrefana. Ny vaovao ny politika kosa indray no raha itsika araky ny famantarana manokana teo iny manomboka eto mahalona ny fepetra izay raisin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mikasika amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus dia nitondra ny fomba fijeriny atao anatin'ny fandarana miara-manonja tao androany ny solombavambahoaka Mamy Rapenirina ary ao izay fanatetiana nataony Zavandrimaefa sy Andry Rakotomalala izay. Hafahafa ihany ny fepetra no raisin'ny fanjakana mikasika ny ady amin'ny valanaretina COVID-19. Raha tsy ilaza fa tsy ny fepetra napetraka mikasika ny tsena eto Analamanga ohatra dia eto Mahavarina ihany. Voalaza fa tsy misy aloha ny tsena lehibe isan-kerinandro ho an'ny eto andrenivohitra. Ny zava-misy anefa dia mifanaretsaka hatrany ny eny amin'ireny tsena isan'andro ireny. Resaka tsena tsika teto ny amin'ny hoe nidina ny tsena isan-kerinandro. Tamin'ity herinandro ity dia efa niarahantsika nalala fa nihidy. Fa ny tsena isan-kerinandro ihany izay misy mpivaro mandeha indrindra no nihidy. Fa fantatsika fa hitapoko hitam-pirenena fa ny fiainana andavanandro ankoatran'ireny tsena isan-kerinandro ireny ny tsena isan'andro averina izany dia mitohy foana ihany na eto Antananarivo renivohitra na ivelana Antananarivo. Inona ny mahasamihafa an'izany amin'ny fivorivorian'ny vahoaka? Rehefa hita hoe tsy mety tsy sahaza ilay fepetra dia aleo mitady vahaolana matotra kokoa, sahaza kokoa fa averinay fa tsy maneho tsy fahavononana hiatrika ny ady na akatony fepetra akory zany fa milaza fotsiny hoe voalohany indrindra tsy ara-draniny, tsy mitovy lanja ny fampiarana ny fepetra eo amin'ilay ady ary faharoa vao maika manaparitaka an'ilay otrika aretina. Nambaran'ity solombavambahoaka ity hatrany fa tsy hain'ny mpitondra fanjakana mihitsy ny mijery amin'ny fepetra mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka. Fanamoaka fanambarana androany ny etsiky ny mpitondra fivavahana androany mikasika ny fiainam-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa tery ampanahy izy ireo ampita izany afatra maika izany ho an'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Nanolotra ihany koa ny hevitra ho fanasitranana ity firenena ity ireo etsiky ny mpitondra fivavahana ireo. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Nisy ny fanambarana navoaka ny etsiky ny mpitondra fivavahana HMF androany manoloana ny sedra mahazo ny firenena. Mananga ny vahoaka rehetra ny HMF mba hampiakatra farany ambony ny fitandremana rehetra ara-pahasalamana izay tokony atao ka hanao fara-tampony ny fahatokinan'Andriamanitra ary tsy ho resy tahotra fa hanana herim-po hisoroka sy hanohitra izao valanaretina izao hatramin'ny fandresena farany. Ny antso fibebahana manoloana ny ratsy mianaka eto amin'ny firenena ireto mpitondra fivavahana ireto. Manainga ireo mpitondra fivavahana namana ny HMF ho sahijoro, iaro sy taridalana ny vahoaka amin'ny lalany fahamarinana, manoloana ny fahoriany ondra andrasantsika fa isika dia sakaizany vahoaka mahantra.
manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana isa tokony ihany koa ny HMF mba andray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina fa sahirana ny vahoaka. Ankoatr'izay dia nitondra hevitra ho fanasitranana ny firenena ny hetsiky ny mpitondra fivavahana ary teboka miisa 5 no nivoatra tao anatin'izany fanambarana izany. Ka ny voalohany azo atao ny miara-miasa amin'ireo mpivohevitra na ampitarika vahoaka isan-tokony amin'ny fanentanana sy fanatanterahana izany ka ny mpitandro ny filaminana no hoaro sy tohana iara-iasa amin'ireo. Faharoa, aoka atao laharam-pahamehana ny hevitry ny mpitsabo sy ny fikarakarana azy ireo ary ny famatsiana fanafody sy fitaovana hoentim-tsabo ny marary. Manaraka izany, tokony hamparitaka manerana ny fokotany na vondrom-pokotany ny fizahana sy ny fitsaboana ireo mitondra ny jimokaretina sy ireo marary tsy manana endrika fahasarotana. Avy ihany koa no ahafahana mitsinjara ny marary amin'ireo toeram-pitsaboana samihafa, ho fisorohana ny fahasairanana amin'ny fivezivezen'ny marary sy ny fianakaviany. Fahaefatra, mila maneho fahakinganana ny mpitondra amin'ny fanafarana ny fanefitra mba ho fiarovana ny vahoaka, azahoana mamarana izao ady izao farany izay aingana. Isorohana ny fahavoazana miopampana mahazo ny firenena. Fahadimy farany, loharanom-pitahiana ho an'ny firenena ny fisiany fiangonana na dia misy aza ny sanjo iray lohasaha. Ka tena tsy mahasoa ny firenentsika ao anatin'izao ady izao ny fanakatonana ny varavaran'ny tranon'Andriamanitra. Avelao isokatra ny varavaran'ny fiangonana ary aza atao mitovy laharana amin'ny toeran-kafa fa tsy mitovy asa ireo. Na dia olom-bitsy ihany aza no afaka hivavaka ao mba hivavahanay ho anareo mpitondra sy vahoaka ao anatin'izao ady izao. Ny fiangonana maro dia fatra-panazy ireo fepetra rehetra sady mampianatra ny olona anady ireny no sady manampy ireo fanentanana samihafa izay efa natao, toy ny fisiany 10 minitra ho an'ny fahasalamana isaky ny fanompoam-pivavahana ho hatrany ny fanambarana. Fa ny vahoaka madinika hatrany no tena lasibatra voalohany amin'ny fanapahan-kevitra sadasada raisy ny mpitondra fanjakana malagasy. Maro anisa amin'izy ireny anefa toy ireo mpivarotra madinika no sahirana na dia mivarotra aza, tsy afaka terena hiiboka ny olona noho ny tsy fampiny eo am-pelantanana. Ny fanjakana nefa dia mini mandray fepetra tsy misy antoka ho an'ny vahoaka. Ary ao ny fandiadiana nataony Ravy Razafymahenina teo amin'ny sary Srindra Tsariny Manoa Randriamalala. Voakeja miaraka amin'ny fepetra raisy ny fanjakana ny fampandrosoana ny vahoaka ao aminy. Betsaka nefa no miankina amin'ny fifandraisana isa-paritra na resaka varitra fotsiny aza. Tao fanapahan-kevitra tsy nodinihana no ampiarina ny vahoaka, ny vidim-piainana i Ramalala fa mihamafy isan'andro, akatona nefa ny tsena, ny faritra, tsy avelana mivezivezy ny fiara-pitaritra ivelana na Analamanga, ny sitina makany ivelana mitoy ihany saingy ny fizahan-tany maty tanteraka. Raha lazana tany fidiran-ketra kosa, nemitra ny ankamaroan'ny olom-pirenena noho tsy fahampiany enti-manana. Zareo ilay fepetra raisiny ahafahany miaro amin'ny vahoaka amin'ilay resaka sanitaire, amin'ilay fahasalamana, amin'ilay Covid, maniry ny vahoaka tsy afaka hiasa amin'ny tokony ho izy. Eritrereto fotsiny io resaka hoe fijanonan'ny olona tsy mivezivezy eto Antananarivo. Analamanga nge motera amin'ny fandrosoana. Rehefa tsy afaka mivezivezy ny olona dia tsy miparitaka ilay fandrosoana. Marina fa misy ny vokatra azo hoentina. Izany tenareo fa be dia be ny vokatra hoentin'ireny taxi borosy ireny. Vezivezy. Be dia be ny varotra tokony mandeha. Janona daholo izany rehetra izany amin'izao. Ny sosialim-bahoaka lehibe indrindra dia fahafahan'ny vahoaka miaina izay aloha. Fa matoa ianao miresaka sosialim-bahoaka dikan'izay ilay vahoaka tsy afaka miaina. Ilay vahoaka tsy afaka mivezivezy. Tsy afaka ny fampitaminy any ivelan'ny Madagasikara, toa ny Frantsa sy Etats-Unis ary firenena Eoropeana sasan-tsasany mamoaka vola ny fanjakana hanarenana ny sehatry ny indostria sy ny fizahan-tany. Manampy ara-bola ireo orinasa sahirana ny fanjakana, miantoka vaksiny ho an'ny vahoaka ao aminy mba ahafahany rehetra miaina indray ary mamerina tsy kelikely ny toe-karena talohan'ny Covid-19. Manaona kosa nefa ny eto Madagasikara. Ny problème hitantsika hoe bourse efa bolana tsy voaloha dia mikorotana. Problème na délestage, problème na fako. Izany problème vola tokony hivoaka amin'ny fanjakana. Dia les mesures entina iarovana amin'ilay Covid mampalemy an'ilay fanjakana satria lasa tsy misy vola miditra amin'ilay fanjakana. Ka na antsika misafidy ohatran'ny firenendehibe. Izany resahan'ny Macron hoe quoi qu'il en coûte ninninona vidiny fa tsika manambola ozy izy.
dia ny ampitan-dranomasina dia tsy miasa ny olona dia mena vola 80% chômage partiel. Fa ny plombier, ny soudeur, mpanasa lamba, mivarotra, anga fantatra ny chiffre d'affaires an'ireny ary fantatra nga nisan'ireny. Mbola lavitry ny efony kitao amin'ny fanjakana malagasy raha fampandrosoana no jerena IEM, PEM, tratratratraina avokoa fa hanafitra ny firenena, saingina famatsim-bola amin'izany aza tsy misy toy ny fandrafetana azy izay tsy hitakory hatramin'ny androany. Raha vao iresaka vaksiny indray, mandeha ny feo fa tsy manam-bola amin'izany ny fanjakana. Vitsy anisa ihany ny olona tafitra ao anatin'ny tetikasa COVAX ny OMS. Rehefa kelikely, dia orinasa manam-bola afaka hividin'ny vaksiny ho an'ny mpiasa ao aminy no hanjify izany. Ireo mpivarotra madinika, ny vahoaka mandady arona, efa hiara-ny fepetra sy ame anara-pahasalamana fa mbola tsy sitraka vaksiny ihany koa. Fanampiantso mpanao gazety tetsy Belera Ampandranandroany ny avy amin'ny RMTM. Nisy moa zany ny hetsika izay ho tanterahany vahoaka malagasy ho an'ny rampitso ka izay no antony izay falandresaka ho an'ny mpanao gazety izay. Ny antsony RMTM ihany koa teto dia nantefa mivantana ho amin'ny mpitondra fanjakana ny andindin'izay ary eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky raha maro lahy. Fotoana iray ahafahan'ny vahoaka malagasy maneho ny alahelony ny andron-drampitso. Hetsika fanao efa hita amin'ny fireneny dehibe ny hetsika antsoantso sy ny kikika maro isan-karazany amin'ny ora mitovy. Ny 12 Martsa 2024 ohatra dia nisy ny hetsika fiarahametana nanehoana ny tsy fanekena ny tsy fandriampahalemana nahazo laka sy fakana-keriny teto Madagasikara. Nisy tamin'ireo fiarany lahatra ary samy nampaneno ny anjomarany. Toy izany koa ny hetsika atao rampitso eto Antananarivo sy Madagasikara io. Fanehoana ireo fa tena tsy milamina ny vahoaka sy ny olon-tsotra eto Madagasikara. Hatreto tsy hita taratra ny tena hetsiky ny fanjakana ifehezany ny valanaretina COVID-19. Raha izao fitavozavozany mpitondra fanjakana amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 variant sud-africain sy ny COVID-19 izao tokoa matsy no mitohy dia horipaka eto avokoa ny akamaroany ny vahoaka malagasy. Ho an'ny rotobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia tsy afaka ny angina izy ireo manoloana izany ary maneho ny toerany amin'ny mampanohitra tompona andraikitra azy. Mananontany koa ilay variant brésilian. Ny sisy tanitsika nefa ohatrany hoe baranahina ihany ka mivoaka miditra ny fiaramanidina eto amintsika. Ao anatin'ny fepetrany ray sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny nefa tsy mba milaza na tsy mba hita ny tena sosialy ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra zay no tapahana. Afa-tsy ny zavatra anankiray ihany mba tombotsoany ho an'ny vahoaka malagasy dia ny fasana firaisampo. Zay ny cadeau, zay ny fanampahan-kevitra hitan'ny filoham-pirenena ho an'ny malagasy zay mpiray tanindrazana aminy. Eto izay dia manambara amin'ny anaran'ny RMDM tsy maniry ny malagasy mpiray tanindrazana aminay ho faty zay ary tsy manaiky koa ny fahafatesany mpiray tanindrazana. Ianareo mety maniry, ianareo mety mivavaka ny gasy ty ho faty, fa izahay dia tsy maniry ary tsy manaiky ny fahafatesany mpiray tanindrazana aminay. Ko raha mbola misy azonareo atao itsabona, mbola misy azo atao tsy idiran'le aretina, mbola misy azo atao hiarovana an'ity fireneny ity, mangataka zay ny anovanareo an'izany. Fa rehefa tsy ianao ianareo, mialatsiny tompoko lahy, mialatsiny tompoko vavy, fa tsy ho avelanay ho latsakany ampasana daholo ny mpiray tanindrazana aminay amin'izao fotoana izao. Koa satria sarotra ny zavatra iainantsika ankehitriny dia mitrotra ny olona, sahirana ny olona, mitaraina ny olona, miantsoantso ny olona. Koa izahay ato amin'ny RMDM dia milaza ho rentany, ho rendanitra, ho fatapoko, ho fatapirenena fa misy gasy tsy makasitraka an'izao zavatra misy zao eto amin'izao fotoana zao, ka hanao hetsika izy ireo amin'ny 27 ny volana avrily ho avy zao. Miantso ny mpitondra fanjakana hiaina, miantso ny mpitondra fanjakana hamana, ny antsoantso ataon'ny olona zay mpiray tanindrazana amintsika ankehitriny, satria adidy masina no nomenanareo valio ny vahoaka mpiray tanindrazana amintsika fa sarotra ny zavatra iainany vahoaka ankehitriny. Aza vela, aza ilozana, aza miamboadidy satria adidy napetraka taminareo izany. Kanefa raha tsy mahavita ianareo, kanefa
raha tsy mandray andraikitra ianareo ho raisiny hafa ny andraikitra zay tokony raisinareo saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Tsy midika fanakorontanana akory ny hetsika ataon'ny vahoaka rahampitso io ho iatran'ny pasteur Tsarame Edouard. Ny mpitondra fanjakana aza ny tokony andin-tena manoloana tsy fahafehezany zava-misy eto amin'ny firenena satria ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana ihany no miteraka korotana eto amin'ny firenena fa tsy mipanohitra velively akory. Ny filoham-pirenena dia efa niteny fa hoe foanana daholo ny fanakorontanana eto amin'ny tany misy atsika fa gagy izay mbola misy korotana ihany. Tsy toteny ve ny filoham-pirenena, tsy miaino azy ve ny olona, tsy mankasitraka azy ve ny olona mahatonga an'izany satria ny fanapahan-kevitry no raisy ny fanjakana ihany no miteraka an'ilay korotana, tapaka ny jirony. Izy ny tompony antoka amin'izany aleviny any amin'ny tanin'ny olona ny fahafatesana tsy mankasitraka ny olona. Izy ny tompony antoka amin'izany tapaka ny rano mikorotana ny olona, tsy amenao lalana ivezivezy ny olona, sahirana ny olona dia mikorotana ny olona. Izy ny manakorotana azy dia izahay ve? Izahay no miantso ny mpitondra fanjakana hihaino andreo zavatra rehetrarehetra reo mba tsy hahatonga zany zavatra rehetrarehetra korotana zany fa tsy izahay miantso ny olona hikorotana. Efa miteny zay hoe hanao hetsiky ireo olona reo amin'ny 720 mihainona reo. Fananany heviny indray androany ny olon-tsotra sendranay teny andalana rehetra teny nambaran'izy ireo fa leon'ny fiakarany vidim-piainana izy ireo ka samy vonina ny anohana ny hetsika tabataba izay ho atao ho an'ny rahampitso ireo rehetra izay nanontaniana. Ny andindin'izay eo amin'ny sary Sindra Tsariny Toky Ramarola. Jiro sy rano tapaka lava, ny arety mandringana mandriam-pakolona isan'andro, ny fanafody tsy misy, ny vidim-piainana mitangana isan'andro, ireo veriasa mangony fotsiny noho ny Covid-19 andeha voalohany. Santiona fotsiny ihany ireo fa maro ny marary ny vahoaka ankehitriny. Ho fanehoana izany tsy fahazakana ny olana maro iaina ny vahoaka izany. Zahay association KMFB ko mity miaro fiainam-bahoaka dia vonina amin'ny fomba rehetra no herinay an'izao fitondrana tsy mendrika ny vahoaka intsony satria tena mianatra manaina zany ny tsy fahazakanay ny vidim-piainana, ny sosial, ny fitsaboana tsy zakanay vahoaka intsony ka zahay vahoaka madinika dia anisan'ny tabataba mpaneno vilany satria tsy zakanay intsony satria mianatra any amin'ny aty vilaninay ny fantrana mahazo anay malagasy. Ny olanay zany dia tia valana retiny tia efa tsy azontsika atao iny eto amin'ny tanindrazantsika nefa maka fanafody any amin'ny CSP2 zany tsisy fanafody fa miverina daholo ny olona ohatra ny consultation nefa ny vidy fanafody any amin'ny pharmacie aiza le fanafody na mpanantenen'ny fanjakana hoe misy isaky ny CSP2 tsy vidiana. Zay zany ny olanay dia za zany eto dia manentana antsika rehetrarehetra izay mahatsapa-tena hoe vahoaka malagasy madinika mba anao ny zavatra ataontsika rapitso hikapokapokontsika amin'ny sarim-bolany manomboka amin'ny 12 ataontsika eniny ao ambony hoe mijaly isika vahoaka, mijaly izahay vahoaka ka ny zavatra tiana tenenina zany hatreto dia ny hoe aiza ny solution fanjakana amin'izao fa tsy ny toerana andevenana ny vahoaka indray no ataonao prioritaire. Fa izahay zany dia izao marary zahay, jaly zahay ary tena mangataka mihitsy zany zahay rehefa tsy misy fanafody dia izay hitabataba izay aneho ny hevitray satria kianjan'ny demokrasia tsy avela idirana. Izahay aten-dalambe aty sakanana raha misy zavatra atao ka izao eriny 13 mesa miaramila miandrenay zahay zany dia izay hitabataba zahay velesina daholo ny azony velesina satria tsy hitanay intsony izay atao. Apetraka amin'Andriamanitra aloha ty zavatra ty izay zanak'Andriamanitra mino fa zanak'Andriamanitra dia asany tanany fa kosa mijorozy izy nataony ianareo tsy ampitondraina zio izay tsy atonina anareo. Zay tsy sakafo anatin'ny vilaninay ny zanakay tsy mianatra, ny sakafo hoaninay tsy misy ny aretina be dia be zay zany tena mijaly tena tsy hitanay intsony izay ataonay amin'ny fiainanay nitady asa zay tsy mahita asa, ny vadinay koa tsy miasa, ny marary entina any amin'ny dokotera tsy misy ny dokotera afaka mandray, tsy misy ny fanafody fa atao risirisy daholo. Aiza ny fitondrana amin'ny fanjakana amin'izao fa tena tsy zakanay intsony mihitsy le fiainana. Ho fanentanana zany rapitso ry vahoaka
tena manainga atsika vahoaka rehetrarehetra mihitsiny mba tena kapokapoka amin'ny sarymbilantsika fa tena sisy tsy mihitsy ny ao anatin'ny vilany ny aretiny ity tena mamono mandripaka eraky ny tanàna dia mba tongava saina ary vahoaka fa tena tsy mety tsy mihitsy zao fiainana iainantsika izao asana iza mahazo tombony amin'izao ve iza mahazo tombontsoa fa raha ho anay manokana aloha dia efa tena mendo ny vilaninay tsisy tsony izay azonay atao raha mpitso manomboka amin'ny rombe filoha ratoandro ka hatramin'ny roa ratolakandro no anatanterahana izay tabataba manerana Antananarivo sy Madagasikara izay efa nisy fisondrotana hatramin'izay ny vidim-piainana fa izao vao maika mihalafo izany ho an'ny sarababem-bahoaka mampiova ny fomba fiainana mahazatra eo amin'ny fianakaviana maro ohatra ny tsy fahafahana intsony ny mampiana-janaka sy ny mitsabo raha ny resaka nataon'ireo olom-pirenena nanontaniana dia tofoka tanteraka amin'izao fitondrana mijoro eto amin'ny firenena izao izy ireo satria sady tsy mahay mitantana firenena no tsy mahita vahaolana manoloanareo olana maro iainan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ny mpitondra fanjakana. Dia ny fanadadiana iny akoa ry tompo klasy sy tompoko vavy neotiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao ety ampamaranana ny vaovao dia ampahafantarana hatrany ianao fa anioalina amin'ny valora sy sasany dia isy ny fandarana manokana sahy lasa izao eto amin'ny fahitalavitra ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany fandarana izany ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy.